Toy izao indray ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 10 martsa amin'ny anora maraina hatramin'ny talata 12 martsa taona 2022 amin'ny 9 maraina. Miha manalavitra atsika hatrany aloha ilay rivo-doza sud any amin'ny maherin'ny 300 kilometatra andrefana somary andrefana Besalamy zao no nisy ny fohibeny tamin'ny tolakandro teo. Izany naty izany aza dia mety mbola hikorotana hatrany ny toetry ny andro an-dranomasina ka misy ny fampitandremana mahakasika ny avy avin-drano manomboka eo Analalava hatrany amin'ny Maintirano. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny satria manodidina amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra sasany ny avy onja, mety anainga 4 metatra izay indraindray. Ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra satria manodidina amin'ny 70 hatramin'ny 550 kilometatra isan'ora zao eo anelanelan'ny Analalava sy Mahajanga. Ahatratra 550 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora kosa manomboka eo Mahajanga hatrany amin'ny Maintirano. Entanina ny mpiandrika amin'ny morontsiraka avaratra andrefaniny mba tsy hivoaka indrika mihitsy aloha mandra-pilamina tanteraka ity rivo-doza ity. Arao foana ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisioma. Raha ny tombana moa dia mbola hiverina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity rivo-doza ity amin'ny talata na ny alarobia ho avy izao. Arao foana zany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ao anatin'izay. Ho an'ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana miatoato ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja manodidina ny 2 metatra sasany. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana somary miatoato ho avy atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona Mahalana ho avy atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja manodidina ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ny Balika Masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy mionja 2 metatra anainga 2 metatra sasany indraindray. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Ny Balika Masoandro ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Ahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony atsimo. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Anorana tandrifin-drahona Vitsy ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny morontsiraka Melaky. Adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 2 metatra. Anonja be na ahery any avaratry Maintirano ka manodidina eo amin'ny 2 hatramin'ny 3 metatra ny avy mionja. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Anorana tandrifin-drahona ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy mionja 2 hatramin'ny 3 metatra. Ahatratra 3 metatra sasany indraindray noho ny alin-drano aterak'ilay rivo-doza sud. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anorana tandrifin-drahona ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy mionja 8 hatramin'ny 2 metatra sasany.